Ao anatin'ny ara-politika ihany mofo manolotra sosikevitra ny ampionana ireo kandidat telo amby telopolo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny ankolafy efatra izay ho tanterahany FFKM sy ny FFM moa ny kandidata amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rakoto Pierre mba hisorohana ny mety ho fanehoerana ny valim-pifidianana. Ny andinindin'izay ary. Mitaky ny fijoroan'ny FFKM sy ny FFM amin'ny ezaka isian'ny fampitoniana ny candidat Rakoto Pierre, candidat ao filoham-pirenena farany teo. Heveriny fa ilaina ny fiampionana ireo candidat telo amby telopolo sy ireo ankolafy efatra. Fiaonana izay nambaran'ny candidat Rakoto Pierre fa anisany antoka ahafahana misoroka ny fanoherana ny valim-pifidianana izay andrasana amin'ity herinandro ity vokatra farany amin'ny avy ao amin'ny fitsarana manokana amsahana ny fifidianana na ny CES. Tokony halamina tsara aloha ny formation reo de vote misy ireo ary tokony hiezaka ihany koa mba asiana fampitoniana kely farafaharatsy tsy haiko na izy manao azy nataona iantso moa zay FFKM ve sa ny FFM ve tokony izy famondronana ny herin'ireo candidat izay telo amby telopolo miaraka amin'isy efatra rahalahy hoe tokony mba izy dinika na indray andro na indroa andro mba ampifampitoviana tady tokanga mba sy fanoherana be loatra. No marian'ny candidat Rakoto Pierre fa betsaka ny lesoka hita tamin'ny fifidianana fidirana voalohany indrindra teo anivon'ireo farim-pifidianana any ambanivohitra. Raha ny fanazavana dia anisan'ny lesoka goavana tsy fahalalan'ny mpikambana anivon'ny biro fantasaam-bato ny lelam-pifidianana ary misy mihitsy aza hoy izy ny tsy mahita taratasy kanefa mpikambana ao anatin'izany biro fantasaam-bato izany. Toe-javatra izay nambarany fa mitarika fanambakana sy alabato. Heveriny ity candidat ity efa ilaina ny fanamafisana ny fanofanana mpikambana anivon'ireo biro fantasaam-bato ireo raha tiana raha ny hanao fifidianana araka ny tokony ho izy. Momba ny hoaviny amin'ny politika dia nilaza ny candidat Rakoto Pierre fa vonona iara-miasa amin'ny candidat ho filoham-pirenena. Ny fikambanana anay aloha zay na inona mitranga dia zay hanohy ny asanay. Hanohy zay satria tanjona tiana hotratrarina sy voatery hoe lany vo tsy hanohy ny tanjona tiana hotratrarina fa tsy maintsy tohizanay hatramin'ny farany ny fanabeazam-bahoaka famelona ny orinasa sy ny le ataonay hoe mikasika ny fandriam-pahalemana io. Heverinay fa atidy ny rehetra io ary tsy maintsy nahoana mba miezaka ho an'izay. Zay manko sorotrasa nomenay sy nizarainay taminareo. Manarak'izay, zay kosa dia hanohitra aloha, tsy hoe hanohitra ny mpitondra fa hanohitra ny fanavakana izay nitranga hatramin'izao. Tsotra ny anay hoe zay aloha vonona iara-miasa na amin'iza ka mitovy tanjona sy tariketa hotratrarina. Ary izahay hatreto aloha dia miandry zay esiky ny izay lany hoe vonona iara-miasa ve aminay sa tsy vonona satria ny anay fiaraha-miasa satria zareo zay mety hoe hitondra na ho lany na hanao deuxième tour gamba raha ilainy fiaraha-miasa dia vonony zay hiara-miasa kanefa nia sy hiara-miasa be fahatany fa fanitratrarana tanjona zay neritreretinay fa hatao ho an'ny firenena. Ny vohitra indrindra ireo moa nandritra ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety izay natanterahany candidat ity androany maraina.